Iarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo indray raha mandray an'izao afatra fampahirezana amin'ny alalan'ity sity ity indray ianao. Hivavaka isika, Ray masina rainay amin'ny anaran'i Jesosy izay mitoetra any an-danitra. Misaotra anao izay satria mbola namenao tombonandro iainana, mbola tafajoro. Maro tokoa ireo tsy tratra ny andro androany kanefa be ihany koa ireo mbola miady amin'ny fahafatesana eny am-pandrinana eny, fa izay dia mbola nomenao an'izao andro izao ary ahafahana indray mandray ny teninao. Rehefa mpahery eto izay amin'ny alalan'ny teninao dia aoka ianao mandrakariva ny teny Andriamanitra. Izaho kosa ho fitaovana ihany ary mifona aminao amin'izay rehetra tsy nahatanteraka mba hahatonga no teninao hisosa eo amin'ny vavako. Mitenena mandrakariva ianao Ray satria sitrako tokoa ny andraisana ny teninao isan'andro tranandro. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hoentintsika hifampahirezana androany dia voasoratra ao amin'ny Salamo 112:4 dia Matthieu 4:1-7. Hovakitsika tsirairay amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo 112:4 dia voalaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ny andro samy miteny amin'ny andro mandimby azy, ary ny alina samy manolo-pahalalana amin'ny alina mandimby azy. Ary ny Matthieu 4:4 dia milaza hoe: ary amin'izany dia aza manahina ny ampitso ianareo, fa ny ampitso anahany azy, ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho eo aminy. Amen. Tenin'Andriamanitra anankiroa izay no entintsika hifampahirezana androany, ary hita mazava mihitsy fa hoe mametraka antsika eo amin'ny toeran'ny ny andro Jehovah raintsika. Inona moa ny dikan'izany? Mametraka antsika tsy hitsambikina ho any amin'ny avo ny fisainantsika, na hiverina ihany koa ho any amin'ny lasa ny fisainantsika, fa mametraka antsika indrindra amin'ny fahatokisana azy dia ny tontolo andro izay nomeny antsika. Ny zavatra tsara ho fantatra, le Andriamanitra ivavahantsika io, le raintsika, dia mahita ny alehantsika sy ny fisainantsika. Ohatra izy eny amin'ny ohabolana 5:7 milaza hoe: masin'i Jehovah amin'izao rehetra zao izy mijery ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Tsy miafina aminy izany ny zavatra rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainantsika ary ny zavatra izay kasaintsika na ny any am-pontsika any aza. Karazana olona voalohany ozy dia ny olona toteny fatratra amin'ny ampitsony. Rehefa malala amin'ny tompo manitsika dia hijery karazana kristianina anankitelo samihafa hitantsika eo amin'izao fiainana izao. Ny karazana olona voalohany hijerentsika dia ny olona izay toteny fatratra amin'ny ampitsony, izany hoe mamaritra ny hoaviny amin'ny fisainana izy izany. Te hiteny aminao aho hoe matetika ny olona le positivista no karazana tratran'io. Lasa mandingana ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa izy satria voafariparitra ny mety avokoa ny ampitsony. Eny ka na amin'ny taona efa mbola amin'ny 2021 na 2023 mametraka sady hoe ria mahavita an'ity, ria manao an'ity, ria manao an'ry projet ohatran'ny projet rehetra, fa ianao tsy afaka ny tonga dia mamaritra ny hoe réussi. Zay manko ialokalofan'ny kristianina amin'ny resaka hoe manao pensée positive. Pensée positive dia tsy mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra ny dikany, fa izay sitrapon'Andriamanitra no ekenao ho ao anatin'ny sainao. Izao no atao hoe pensée positive, fa tsy misalovana ny asan'Andriamanitra. Tsaroanao tsara raha anao anihira ny radio ny tononkirany mahafinaritra be mihitsy le aza vela-maritra ny ampitso izay anao, fa maninona ny tsy afaka ny mandingana isika amin'ny andro androany satria an'Andriamanitra ny 2 minitra aorianan'izao. Tsisy malala ny ampito isika fa an'Andriamanitra. Fa izao ny zavatra voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ohabolana 5:7 dia hoe ny fon'olona ozy mihevitra tsara ny alehany fa Andriamanitra ihany no mahalavrary ny diany. Any ka mihevitra foana ny zavatra ataon'ilay positivista hoe tsara ny ampitsoko, tsara ny zavatra diaviko hatramin'ny faindrane, hatramin'ny voalohan'ny taona 2022 ohatra. Ohabolana 2:4 ihany koa dia milaza hoe Jehovah no mahalavrary ny lalan'ny olona, ataony ahoana ozy izy ny ahafantarany alehany. Tsy misy afa-tsy Jehovah satria Jehovah nge izy no efa niteny antsika ny zavatra ho avy, ny amin'ny zavatra ho avy. Izy tsy nametraka antsika manana fahefana amin'ny ampitsontsika mihitsy fa eo am-pelantanana izany. Ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio aho, ny zanako sy ny santanako aoka ho adidiko ihany. Isaia 45:11.
Any ka teniny Jakoba, milaza amintsika Jakoba any amin'ny Jakoba toko 4:4 dia hoe tsy mahalala ny ampitso ianareo, zavona ihany ianareo izay miseho vetivety hozy izy ka levona, tsy mahafantatra ny ampitso, zany hoe voafetra mihitsy hoe ny androany ihany no fataro ny ora, amin'ny ora sy ny minitra izay iainanao, fa ny aorianan'izao tsy fantatrao mihitsy. Any ka nolazainy ohabolana toko 7:20 ihany milaza hoe aza mirereny ampitso fa tsy fantatro ny avoaka ny androany, zay ny antony ray minitra aorianan'izao tsisy mahalala. Dia inona ny tokony ho solution nomeny zany dia tsy tokony mamaritra ny ampitsonao ianao. Karazan'olona faharoa ihany indray dia ny olona na dia mandreha ny tenan'Andriamanitra azy izy dia mametraka ny fanahiana manoloana azy. Zao ny tsara ho fantatsika dia hoe Andriamanitra mamboly ny atao hoe finoana ao anatintsika, fa ny devoly kosa manaisitra izany dia manolo ny finoana ho fanahiana. Devoly no mitondra fanahiana eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Devoly no mametraka sakana, satria tsika voalaza ny tenan'Andriamanitra any amin'ny Hebreo toko 10:9-13 hoe ny oloko marina velon'ny finoana. Dia devoly indray manaisitra izany ary soloina ny atao hoe fanahiana mba tsy hitombonao, mba tsy hitoeranao eo amin'ny tenan'Andriamanitra. Indraindray tsika rehefa be fanahiana loatra dia io le voalazan'ny Toroteny toko 2:4 hoe izay fatra manaharivotra hozy izy dia tsy amafy, ary izay fatra mihevitra rahona dia tsy hijinja. Mampitonga ny olona zany tsy handroso, mahatonga ny olona teraka amin'ny atao hoe fiemorana, satria tsy fahatokisana n'Andriamanitra amin'ny ampitsony, dia lasa mametraka ny tenany ho eo amin'ny fanahiana mandrakariva izy. Ozy aho teo hoe ny devoly no mangalatra lay teny ary mamboly ny atao hoe tsy finoana. Voalaza ny Luka toko 7:12 dia hoarin' Jesosy tahaka ny olona le tany teny amoron-dalana isika, na alefa le teny dia falitsika mandray an'le izy fa vao misaraka eo amin'le atao hoe fivoriam-bavaka na le olona mampahery dia miverina indray le fanahiana, satria maninona nalain'le devoly tao anatin'ny fonao le teny, dia lasa mahatonga antsika tsy tafavoaka mihitsy fa manahy foana ny androm-tokom-piainantsika zany. Jesosy Kristy nefa dia efa nampitandrina mitovy amin'le ohabolana toko 7:21 aza mirereny ampitso fa tia indray aza manahy. Ianareo ve hozy izy na dia manahy aza mahay mampitombo ny andro iainanareo raha dia ray fotsiny ary. Mateo toko 5:17 izy no tenan'izany, zany hoe an'Andriamanitra ny nametrahantsika ny tokony ny ampitsontsika dia tsy tokony anahy intsontsika. Mahafinaritra be mihitsy ny atao hoe sady simple ny exemple nalain'i Jesosy any amin'le resaka hoe vorona nataony fanoharana. Jereo tsara Mateo toko 5:20 dia hoe jereo hozy izy tsinjovo ny voro-manidina sady tsy mamafy ireny no tsy manana fitahirizana vokatra fa fotsiny miaina sy mionona amin'ny isan'andro. Iza ary no manome sakafo azy ireny. Joba toko 7:7 Joba 38:41 dia milaza hoe iza no manome hanina ho an'ny zana-goaika raha mitaraina izy. Dia mivaliny Salamo 147:9 dia milaza hoe Jehova no manome hanina ho an'ny zana-goaika sy ny biby rehetra. Dikan'izany mihoatra lavitra noho izany ianao hozy izy, arak'le voalazany Mateo toko 5:20 tenin'i Jesosy le hoe tsinjovo hozy izy ireny vorona ireny ary. Reny ary avatsian'Andriamanitra, omeny saza azy isan'andro, mainka fay ianao hozy izy. Dikan'izany tsy ny zava-miseho androany mahatonga fanahinao rapitso, ratsy le ohatra ny lalovanao androany dia lasa taritinao amin'ny andro rehetra. Ohatra alatsinainy zany ohatra meko ohatra ianao, ratsy zany ny andronao tamin'ny alatsinainy satria nisy karazana zavatra ohatran'ny hoe toy vakana na varatsiana anga zany dia any miteraka, satria devoly no mahita an'le circonstance dia mametraka indray ny fanahin'ny ampitso. Nefa ny sakana dia zao tsika dia efa napetraka araka ny tenin' Jesosy amin'le Matthieu 6:34 teo, ampy amin'ny andro ny ratsy miseho azy. Tsy avela ny eritreritra be ny ampitso ianao hibatan'io raha faratsiana io, satria ny voalaza ohabolana 4:23 dia milaza hoe tandremo ny fonareo mihoatra noho izay tokony ho tandremana, fa avy ao aminy hozy izy no hiavian'ny aina.
Any ka be dehibe ny olona mametraka amin'ny fanahiny noho ny fahitan'ny problemany androany dia mametraka vesatra ny fahoriana indray ny ampitsony. Any ka lasa be no tapaka lalandra satria tsy mahazaka an'le olana, tsy mahavaha an'le problemany ampitso izay eritreretina. Kanefa eo am-pelatanan'Andriamanitra ny ampitsonao, tsy hoe androany ianao manana n'olona trosabe dia mbola dia manana n'olona trosabe ihany koa ianao rahampitso, fa rehefa apetraka amin'Andriamanitra ilay izy, mametraka amin'Andriamanitra ahoana moa fa atokisana azy ny ampitsonao dia izy ny mamaha ny problemanao. Olona fahatelo sady farany dia ny olona tavela tamin'ny lasa. Io matetika mahazo an'ny kristianina marobe na ny olona tsy kristianina aza. Tsy mety miaina amin'ny androany, tsy mety misadapy tamin'ny fiainana androany izy, fa mahafinaritra azy dia mamisavisa foana isaka misy zavatra mitranga dia taminay taloha aloha ohatran'izao, tsy mba ohatran'izao. Ny anareo amin'izao tena efa tsy izy tsony mihitsy fa ny anay fiainana taloha hafa ihany sy ny karazany sy ny karazany. Ireny zavatra ireny dia tsy fankasitrahana ny ataon'Andriamanitra anao anio. Marina hoe misy ny nostalgia, fa tsy hoe ny mandritri-piainanao lasa fiainana nostalgiaka, fa ianao dia tokony mifaly eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny andro na ratsy io na tsara, satria izay no sitrapon'Andriamanitra. Isaia 42 verset 9 dia milaza hoe ny amin'ny zavatra taloha dia indro efa misy eo, fa zava-baovao kosa no toriako izao, na dia tsy mbola posarika izany dia ambarako aminao. Izany hoe efa mametraka hoe efa hita ny taloha, efa niseho, ka tsy tokony hisainana intsony na hoe hiadikevitra na heverina hoe ho bataina ao aty amin'ny fiainantsika androany, fa Andriamanitra efa nanao zavatra vaovao eo amin'ny fiainako sy fiainanao. Ka ny olona dia matetika, asa ianao raha mahatsiaro fa rehefa mijery vaovao an-tsary moa tsika matetika dia rehefa miren'le événement na ataoko hoe Pâques na Krismasy na Pentecôte dia misy fahatsiarovana foana tsy maintsy hoe amidy, na ataoko hoe ny ohatra Krismasy zao dia misy ny voron-tsiloza hohanina, ny sakafo, dia rehefa anontanian'ny mpanao gazety ireny olona ireny hoe nanao na an-tsena dia zao foana ny zavatra mitranga. Tena vitsy aloha mpividy fa raha oharina tamin'ny taona lasa tsara mihitsy fa tamin'ity lasa. Izany hoe ilay fahatsarana tavela any amin'ny toerana ny lasa foana. Ny fahatsarana dia ohatran'ny hoe tsy manao zava-baovao Andriamanitra, nefa ny zavatra lazain'Andriamanitra hoe hevitra heverinareo hitondra fiadanana. Izany hoe tokony ny zavatra hitanao izany dia hitondra anao mizotra mankany amin'ny fahatsarana hatrany. Inona izany ny solution? Voalohany ny mampatsiahy fotsiny hoe ny tenin'Andriamanitra, ny mpitoroteny toko fa 2:15 dia milaza hoe tsy taka ny fahafantaranareo ny alehan'ny rivotra hozy sy ny fitombohan'ny taona zazo akibony ireny, tsy fahafantaranareo ny asan'Andriamanitra. Dia inona ny solution izany? Aza mamaritra ny ampitso ianao, satria tsy atsika ny ampitso fa an'Andriamanitra. Araka ny Isaia 45:11 hoe ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy, ny amin'ny zavatra ho avy fa tsy anjarako izany. Dia inona koa ny solution manaraka? Tsy tokony ho be fanahiny isika satria efa mametraka araka ny voalazan'i Petera voalohany 5:7 hoe apetrao aminy ny fanahiana rehetra, ary farany dia tsy tokony hisainany lasina intsony tsika hoentintsika eo amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao, satria tenin'Andriamanitra koa no milaza an'izany. Isaia 43 verset 18-19 hoe aza mahatsiaro ny lasa na misaina ny taloha fa indro no zava-baovao anareo. Dia inona ny tokony ataontsika izany? Ny tokony ataontsika izany dia Tesalonisianina 1 5:18 hoe misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa izay ny sitrapony ho anareo amin'ny Kristy Jesosy. Isan'andro ianao izany n'inona zavatra miseho dia aza entina hitsambokinana ny ampitso, na entina indray atsiarovana ny lasa, na entina ihany koa hiteraka fanahiana fa entina ankasitrahana an'Andriamanitra, voninahitra an'Andriamanitra ho antsika kosa ny fiadanany. Amen.